ravoravo ny fonay mamanga ny tokantrano indray amin'ity ity ravoravo satria ampiombon'i Jesosy eo amin'ny fahamarinany tenintsika amin'ny alalan'ny etaeta ary mino izay fa amin'ity ity indray dia mbola ao anatin'ny fiasan'ny fanamasina no ndraisantsika ireo karazana fanambarana anampy antsika eo amin'ny fiainana maha-kristianina. Tenandriamanitra tompoko manasanao anaraka ny fandarana ny hvkl. Anio indray tsika dia hiaraka anaty fandarana ity mandritry ny fotoana tsy dia lava loatra kanefa inoko fa miaraka amin'ny fanampian'ny fanamasina dia ahafahantsika mandray zavatra be dia be avy amin'Andriamanitra indray. Koa miarabanao isa-tokantrano izay manaraka ny fandarana izay mindralana io samy hotain'Andriamanitra daholo tompoko. Avy hatrany dia arivavaka arsika raha amin'ny anaran'i Jesosy taio ny fotoananay amin'ny tian'io ity indray ahafahanay misitraka miaina ary mandroso hatrany indray ao anatin'ny fahamarinany teny mba ho mpiaino mpankatoa fa tsy ho mpiaino mpanadino ho mpanatanteraka ny asa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Ireo dinika ny fanaovantsika tanatin'ny fandarana amin'ny fanesy pasteur dia resaka momba ny lanitra ary amerina maki ny Korintiana faharotoko faharoamby folo andiny farokatra amin'ny faefatra hidirantsika amin'ny fantaniana manaraka amin'ny anaran'i Jesosy. Mahalala olona anankiray amin'ny Kristy tokony 7 taona lasa izay natao amin'ny teny na tsy tao amin'ny tena tsy fantatro Andriamanitra ny mahalala. Ilay anankiray dia nakarina ho any amin'ny lanitra fahatelo ary mahalala ilay olona anankiray na teo amin'ny teny na tsy teo amin'ny teny tsy fantatro Andriamanitra ny mahalala fa nakarina ho any paradisa ka nandre teny tsy azo tenenina sa tsy tokony ho lazain'olona. Amen. Tsy resaka intsony loatra momba ilay lanitra voalohany izay efa nianarantsika sy ny lanitra faharoa fa avy hatrany pasteur dia hiditra amin'ny dingana manaraka hoe indray no fahamarinana ara-baiboly sy ara-panambarana tian'Andriamanitra ho fantarin'ny fiangonana momba ny lanitra fahatelo. Ny lanitra fahatelo dia avy hatrany tonga dia hiditra ny amin'ny valim-panontaniana pasteur. Ny lanitra fahatelo dia ilay toerana no manin Jesosy antsika ao an-danitra amin'ilay toerana tena misy an'Andriamanitra atao hoe fanjakany lanitra. Io ve pasteur ilay tenenin Jesosy eo amin'ny Jaona 14 hoe andeha namboatra fitoerana manareo ary avy hiverina dia akanareo ho any amin'izay toerako. Zay indrindra. Io ilay toerana nolazain'i Jesosy hoe ivantanantsika kristianina rehefa miala ety ambonin'ny tanitsika alohan'ny aorinan'ny fidinany apakatra ny fiangonana. Iny fois antsika tafiditra miala eto ambonin'ny tany dia ao amin'io toerana io no toerana hitondran'i Jesosy antsika sy hampandrosoany antsika satria ao ilay voahomana sy voavoatra hitoerany zanak'Andriamanitra rehefa miala eto ambonin'ny tany izy. Inona pasteur ny relation misy entre ny lanitra voalohany sy ny faharoa ary le fahatelo raha izay fanambarana izay satria le lanitra voalohany le fanehoan'Andriamanitra ny lanitra ety ambony tany, le lanitra faharoa le ambom-pionana amin'Andriamanitra. Misy fandraisany ve ireo mahatonga n'le lanitra efarantsika ao aorianan'ny fanjavonana ho fahatelo? Ny zavatra rehetra izay nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany tamin'ny asa famonjena izay vitan'i Jesosy rehetra tamin'ny fahatiantoka izay niretany teo amin'ny hazofijaliana tamin'ny diakapoko tonga fanasitranana ireo fitahim-panahy rehetra dia tsy eto an-tany ny andraisantsika tsy eto an-tany no mitoetra ohatrany hoe ao an-danitra nataon'Andriamanitra ao an-danitra ireo. Zay tsika kely ny fiasiana toko voalohany dia ny fahatelo pasteur azafady. Amin'ny anaran'i Jesosy isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Amen. Any an-danitra ny fitahim-panahy rehetra. Zay zany io lanitra zany raha eto an-tanitsika dia itoeran'ireo fitahim-panahy rehetra. Le hoe fitahim-panahy voalaza eto dia ireo zavatra rehetra fitahiana ara-panahy avy amin'Andriamanitra. Ny fitahiana ara-panahy avy amin'Andriamanitra mantsy ny fanomezam-pahasoavana. Ao anatin'izany ny fanomezam-pahasoavana. Ao anatin'izany fitahim-panahy avy amin'Andriamanitra izany ireo zavatra rehetra ilayntsika momba ny fiainana. Ohatrany hoe ianao zao androany mbola tsy manana trano ohatra. Efa misy trano anao zany ao an-danitra. Fitahiana ny trano. Fitahiana na raha materiel aza dia efa vonona ao an-danitra daholo. Satria aza diny pasteur fa ny zavatra rehetra misy eto ambonin'ny tany dia tsy hoe nisy ohatr'izao azontsika tsy ampahitanana fotsiny.
ny fisina masina indray tia tsika ho faritana amin'ny zavatra hita maso fa ny fisindreo ny ainga avy any amin'ny tontolo tsy hita maso no natsoan'Andriamanitra ho tonga hita maso zay no mahatonga ny Abrahama ny teny hoe le Andriamanitra ozy zay miantso tsy misy ho tonga misy tsy misy satria tsy hita maso fa rehefa hita maso izy voalazaina hoe misy fa tsy hoe tsy nisy mihitsy fa tsy hoe tsy nisy mihitsy ary zay ny sekoly ny finoana dia fatokina ny zavatra nytenaina fanehoana ny zavatra tsy hita maneho ny finoan'Andriamanitra ny finoan'Andriamanitra miantso ny tsy misy eo amin'ny fisina zany hoe le fisiny tsy hita maso no antsoina ho tonga fisina hita maso na tena marina ary zay zavatra zay no tokony ananantsika antoka sy finoana sy fanantenana amin'ny fanompotsiken'Andriamanitra satria le Andriamanitra zay ivavahantsika dia afaka miantso zavatra anankiray avy amin'ny tontolo tsy hita maso ny fisiny ho tonga hita maso ny fisiny io le tontolo tsy hita maso isiny zay fitahiny zay no atao hoe lanitra fahatelo zay itoeran'Andriamanitra ao an-danitra lazain'ny apôstôly Paoly amin'ny Efesana toko voalohany ny andinin'ny fahatelo vao novakitsika teo raha ny fahazahoako an'le teny fanambarana pasteur dia avy ao amin'ny lanitra fahatelo tsy tany masontsika no mitoetra reo fitahim-panahy ilaintsika rehetra zay afaka ho asehoan'Andriamanitra ho hita maso zay le izy dia inona no andrasan'ny tompo avy amin'ny kristianina afahana misitraka satria tsara be ny fahafantarana fa ao ny fitahim-panahy ao amin'ny lanitra fahatelo fa arak'le teninao tamin'ny herinandro hoe tsara ny maniry fa tsara lavitra no mahazo n'le faniriana eo an-tanana ho azo tsapain-tanana dia tak'izay inko hoe mahafinaritra mahafantatra fa misy fitahim-panahy ao amin'ny lanitra fahatelo fa ny tsara lavitra dia ny misitraka an'le izy ahoana ny ifandraisan'izay pasteur ny fatakarana antsika ny amin'Andriamanitra dia jouer rôle tena ngeza be ao anatin'izay pasteur ny indrindra ny fahalalantsika fa Andriamanitra dia afaka manatanteraka an'izany eo amin'ny fiainantsika olombelona zay mety maty ny fisehoany amin'ny fahafenony ohatra hoe amin'ilay endrika Andriamanitra mahavita miantso ny tsy misy ho tonga misy nao hoe tsika hijery kely ny mpanjaka vetivety mpanjaka faharoa toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo mpanjaka faharoa toko fahatelo ny andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo vetivety pastora ny anaran'i Jesosy nefa hitondray mpitendry lokanga ary rehefa nitendry ilay mpitendry lokanga dia nanindry ny Elisa ny tanan' Jehova ary io Elisa zao nolazain'i Jehova ataovy feno lavaka ity lohasan-drika ity fa hoy Jehova tsy ahita rivotra na ranonorana akory ianareo nefa ho feno rano io lohasan-drika io mba hosotroanareo dia nareo sy ny ombonareo ary ny biby fiompy nareo ary ho zavatra kely ihany eo imason'i Jehova zany fa hanolotra ny Moabita eo an-taninareo koa izy amen hitantsika teto fa mpaminany Elisa naminany tany amin'ny désert loasa ho fenona rano tsisy rivotra tsisy ranonorana hitanareo zany ohatrany hoe mifankahita Elisa amin'ny fanotronan'ilay Andriamanitra mitoetra amin'ny lanitra fahatelo amin'ny alalan'ny tontolo profetika zay ampiasan'Andriamanitra azy atateraka asa famoronana ny amin'ny toerana maina tsy misy rano fa vokarana tsy misy fidiran'ny rivotra tsehatra na fanelalalina rano akory zay fahalebiazan'Andriamanitra zay ny fahafahantsika mampitoetra an'izay fahamarinan'izay amin'ny fametrantsika ny lanjan'ilay Andriamanitra zay mitoetra ao amin'ny lanitra fahatelo amin'ny mampamorona azy afaka ny intervenir eto ambonin'ny tany izy aneo ny fisiny lanitra fahatelo amin'ny alalan'ny fanampiantsika amin'ny fomba supernaturel eo amin'izay tsika vao manomboka miditra ny amin'ilay hoe tontolo supernaturel tontolo supernaturel zany dia tontolo mpiainan'Andriamanitra ao amin'io lanitra fahatelo amin'ny se manifeste eto an-tany ao anaty fanekena amin'ny fampiasany olombelona manaiky ho fantsina sy fitaovana eo am-pelantanany ihany koa amen misy ifandraisana zany pasteur ny passage eo amin'ilay lanitra faharoa ambim-piona amin'Andriamanitra afahana misitraka le supernaturel avy amin'ilay lanitra fahatelo amin'ilay lanitra fahatelo misy fotoana zany rehefa tsara be ny firaisantsika amin'Andriamanitra zay amin'izay le communion amin'Andriamanitra zay mitoetra amin'ny lanitra fahatelo dia mora ho antsika ny sitraka ny fitahim-panahy rehetra ary ny fitahim-panahy dia afaka hisitrantsika ho tonga fitahiana hita maso eto ambonin'ny tany amin'ny alalan'ny fidiran'Andriamanitra tsehatra miaino sy mamaly antsika io tsy misy elanelana alina tsony alina ianao ohatrany hoe ny passage ny lanitra faharoa ane fampaherezana anao na ny marina fa ny lanitra fahatelo zay any an-danitra
dia vonina mandrakariva Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra ny amaly sainao antsika fa io le fahatsarana ara-pifandraisana io tak'izay niainan'i Jesosy an'izany tamin'irainy nefa naseho tamin'ny fomba ampamantarana sy fahagagana maro izy tamin'ny natety ambony tany azy io le fitohizan'ny asa io ny tian'Andriamanitra tanterahana amin'ny fanomanana ny fisian'ny fanjakany ato anatintsika izay maneho ny lanitra voalohany ny fisian'ny fahafahantsika misitraka ny lanitra faharoa amin'ny fiombonantsika amin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-panahy amin'ny alalan'ny endriky ny nofy vision sy fahitana maro samihafa hevitra maro samihafa izay azontsika raisina feo mivantana amin'ny alina sisy izay azontsika raisina ao amin'ny resaka hoe fiombonantsika amin'Andriamanitra lalina amin'ny matin'ny vavaka anetsika ny lanitra fahatelo anamarina izay naporofo ara-potoana ny zavatra rehetra isehon'izay hoe voninahitra zay zay no mahatonga ny ao amin'ny Kristy raha misy olo ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy Kristy fanantenany voninahitra afaka manantena voninahitra tsika midingana makany amin'ny voninahitra ambony kokoa amin'ny alalan'ny fanohanana ny lanitra fahatelo atsika ka ny lanitra fahatelo dia tsy aiza fa ilay toerana ivatanantsika rehefa miala eto ambonin'ny tany ary manotrona antsika dia ny aty ambonin'ny tany io no mahatonga antsika afaka isitraka lanitra eto tany melohan'ny fotoana kanesantsika any an-danitra zay no mahatonga Jesosy ny teny hoe ny fiainana mandrakizay dia efa nomeny melohan'ny fotoana tonga avantsika eny an-danitra fa tsy hoe any an-danitra tsika vao ho any amin'ny fiainana mandrakizay zay no mahatonga Jesosy nanome ny tenany nofony sy ny rano izay mihinana sy misotro dia manana fiainana mandrakizay ao aminy izay fiainana mandrakizay an'Andriamanitra any an-danitra zay ao amin'ny lanitra fahatelo ny tonga lanitra voalohany ato anatsika isitrahantsika amin'ny alalan'ny fiombonantsika aminy ananatsika antoka sy fiorana amin'Andriamanitra ao amin'ny lanitra faharoa izay iombonantsika ara-kevitra ara-panahy ao anatin'ny nofy sy vision miaraka amin'Andriamanitra amolavolantsika olay kristianina feno fahatakarana aseho eto tany amin'ny fananantsika ny fanjakan'Andriamanitra se manifester supernaturellement eto ambonin'ny tany nanarakatsika tanatin'ny fandarana maro ary izay isoran'Andriamanitra tokoa ny loha hevitra izay nomeny mahakasika ny lanitra ndresaka momba ny lanitra voalohantsika ny lanitra faharoa ary ny lanitra fahatelo avy hatrany dia hiditra amin'ny fanontaniana Pasteur hoe mahakasika ny fomba ny poirantsika olombelona aiza ho aiza ato anatin'ireo karazana lanitra ireo no nanamboaran'Andriamanitra atsika alohana tongavantsika tetỳ ambony tany io fahatonga ny olombelona zay asan'ny tanan'Andriamanitra dia efa tao amin'Andriamanitra daholo zay le lazaiko hoe ny lanitra fahatelo dia toerana misy an'Andriamanitra misy an'Andriamanitra mpamorona an'izao rehetra izao Andriamanitra tsy hoe tonga teo amin'ny vovoka izy vao namorona Adama fa i Adama dia efa tao aminy taloha amin'ny fotoana tonga avany teo amin'ny vovoka fa mila naseho fotsiny ho tonga tao Edena izy ary zay foana Andriamanitra ary zay foana Andriamanitra zany efa mahavita ny zavatra rehetra mialohan'ny fotoana nomboany zay ny mahalifasy omega azy alohan'ny fotoana nomboany zava-baovao everitsika hoe zava-baovao dia efa zavatra efa vita tany aloha iny no asehony fotsiny zareo hoe Pasteur azafady ny Efesiana toko voalohany ny andeno faefatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary mifanorenana an'izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny eo anatrehany isika amen efa tao aminy tsika fony mbola tsy aro izy izy nina ny fanorenana an'izao tontolo izao zany hoe ny zavatra hita maso mbola tsy vita tsika efa tanteraka tao aminy sady ary ny antony mahatonga azy mahatonga antsika tsy maintsy aseho eto ambonin'ny tany fotsiny dia misy raha ilan'ny tompo antsika eto ambonin'ny tany ary zay ny atao hoe destin na anjara voatendry ny fahatanteran'ny antom-pisiko sy ny antom-pisiana eto ambonin'ny tany ny atao hoe destiny na destin na anjara voatendry ny fiantsoana azy ka ny zavatra sarobidy ny zavatra rehetra izay aseho eto ambonin'ny tany ny zavatra rehetra izay nataon'Andriamanitra hita maso dia efa vita mialoha amin'ny fotoana anehoany azy avokoa azadino zany fa ny lanitra fahatelo dia toerana anankiray ny aingatsika ary toerana anankiray tsy maintsy iverenantsika ary eo Pasteur no tiako anairana ny mpanaraka tsara ny fandarana ny hoe io no mahasaro-piaro an'Andriamanitra atsika raha sanatry ka variana ety amin'ity tany mpivahiny any ity tsika ataon'ny satana varimbariana amin'ny fiainana sy ny filana maro samihafa iainao anaty fahotana sy fahalotona vilalana ho any amin'ny déviation tsy tokony ho ale zay le fandrebirebena ny devolona tsy manana zavatra atao akoatra ny fandrebirebenantsika zanak'Andriamanitra mba tsy ho tonga any amin'io destination na any amin'io toerana sy anjara voatendry ny aingatsika io mihitsy isika satria ao isika ny ombona tamin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany ity tany ity zany ny tena marina dia toerana anankiray raha dika ity tany ity dia toerana anankiray anehoana ny fahatsarana raha-piombonana misy eo amintsika sy Andriamanitra zay ity tany ity
Ary ity tany ty ihany koa dia toerana anankiray tian'Andriamanitra iaina ny zanany ao anaty fiadanana sy fifaliana tanteraka, misitraka ny fisiny sy ireo zavatra rehetra nataon'Andriamanitra no manin'Andriamanitra ho azy. Ty tany ty ihany koa setra anankiray ahafahan'Andriamanitra manohy sy manatanteraka izay asa rehetra efa natompony tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy amin'ny fanatanterahana programa mihoatra noho izay efa natompony aza arak'izay nylazay. Vakeo kely pasteur ny jaona toko 8:12 azafady indrindra tompo. Fakitsika zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta manao hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany azy izy satria izaho makany amin'ray. Amen. Tatsika amin'izay le izy ny fakanesan'i Jesosy miverina any amin'ilay lanitra fahatelo eo ankavanany indray dia ahafahany manohy izay programa efa natompony amin'ny dingana tsaratsara kokoa. Fantatsika tsara ny zavatra vitan'i Jesosy. Hitantsika tsara ny tantaram-piainany teto ambonin'ny tany sy ny fomba nanehoany an'izany tamin'ny fitiavana teo amin'izay mpiarabelona taminy. Dia hoy izy Jesosy manahafa azy. Mila manahaka azy sika tak'izay asa nataony no ataontsika koa. Tsy hoe fa metra-tanana marary le asa nataony, iny le vokatry ny asa natombony iny. Ny asa nataony Jesosy teto ambonin'ny tany dia zara fiteo an'ny olona izy, na naneho ny asa famonjeny izy, naneho an'izany atao hoe endriky ny famelan-keloka faratapony zany izy. Tsy ny kondaneny izany izy. Tsy ny kondaneny izany izy. Ary na izay nanenjika azy aza dia nahavariana fa vitan'i Jesosy ny namela azy tamin'ny andro farany. Mamela ny eloko ndray fa tsy fatany azy ataony. Ka io lanitra io zay zany io lanitra fahatelo io no mahasarym-piaron'Andriamanitra. Ny tanjona farany tsy lanitra voalohany sy faharoa. Passage reo. Fa ny tanjona farany ny lanitra fahatelo. Niverenantsika ao amin'ilay paradisa. Izay no manin'Andriamanitra ho antsika talohan'ny fanondrenan'izao tontolo izao. Ary izay nafinaritra tamin'ny fanamboaran'ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 2:12 pasteur. Amin'ny faharokatra amin'ny 14 ny vakitsika teo ny hoe ary nisy olona hitako izy tany amin'ny lanitra fahatelo. Izay le lanitra fahatelo zay ohatra mety Jaona apôstôly. Jaona apôstôly zao nampahitan'Andriamanitra ny lanitra fahatelo. Satria nosokafan'Andriamanitra ny masony ahita ny zavatra hitranga aoriana izao fiainana izao. Dia mba sainao anie ianao zao olona miaina amin'ity planety ity mbola tsy mahita ny fiafarany akory. Jaona efa 2 taona lasa niaraka tamin'i Jesosy nampahitana ny fiafaran'ity planety ity sy ny planety vaovao iainantsika aoriana izao planety izao. Vakeo kely ny bokin'ny Apokalipsy pasteur azafady maneho an'io lanitra fahatelo izay iainantsika evonina ny an-danitra eo. Apokalipsy 21 amin'ny anaran'i Jesosy ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao fefa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Amen. Hitantsika zao eto ity tany lanitra vaovao sy tany vaovao ity tany vaovao sy lanitra vaovao tsy misy ranomasina. Midika zany fa isak'izay mahita ranomasina ianao dia tokony isaina hoe miaina amina tany tota sy lanitra tota. Fa misy zany karazan-danitra ho foronon'Andriamanitra vaovao sy tany vaovao. Dia zay nefany lanitra fahatelo izay itoeran'Andriamanitra dia efa itoeran'ny fahatanterahana tsy misy fanovana fa maneho an'ilay Andriamanitra tsy mivoamaly sainio ary mandrakizay. Izy ary io lanitra vaovao sy tany vaovao izay hovan'Andriamanitra io. Io le atmosfera ra-pifandraisana sy fiombonana misy eo amintsika sy Andriamanitra tsisy itovizana ifandraisany amin'ny teo aloha intsony. Dia eritrereto hoe raha Jaona nampahitana an'izany ianao miaina amin'ity tany toto ity dia eritrereto amin'izay iova ho azy ny fomba fijerinao ny fiainana. Lasa tsy dia hifikitra loatra ianao amin'ity tany ity satria fantatrao fa ho rava rapitso. Voalaza tsy mety tsisy ranomasina. Isaky ny makeny amin'ny bord de la mer zany ianao ka maka rivotra tsara ny amoron-dranomasina dia mahatsiaro indre ho avy zany ny fotoana tsisy tsony ity ranomasina ity. Dia ohatr'izay misy le zavatra mitranga. Tsy hoe Andriamanitra tsy tia ranomasina akory. Fa zay ny programa mpamoronany. Mety zao hitantsika hoe tena nahoana ary zany tany zany angamba mety tsisy fahafinaretana intsony satria ny tena mety anie zao eny amin'ny beach mahafinaritra be ny fiainana eny amoron-dranomasina rivo-dranomasina sisy dia nahoana ny niainana n'izany tany tsisy ranomasina zany tsy anjarantsika zany fanjaran'Andriamanitra fa ny zavatra azo antoka dia zao nampahitana ny Jaona le izy ny amin'ny fanatanteran'Andriamanitra sy fanomanana n'Andriamanitra n'ilay sady ao amin'ilay lanitra fahatelo izay ampidininy eto ambonin'ny tany amin'ny fotoana le Jerosalema vaovao izay ho fonenako sy ho fonenanao rahatr'izay. Ry kristianina havana atao izay fomba rehetra hiazonanao famonjena mba hahazahoana antoka ny ahitako anao sy ahitanao ao amin'io Jerosalema vaovao io. Tsy fanaperan'ity tany ity raha misy ny tsara indrindra azo atao eto ambonin'ny tany dia miombona amin'Andriamanitra sy mifanasoa ary maneho an'izay fankatiavana izay sy firaisana tanteraka amin'Andriamanitra mba tsy havotsitra an'io lanitra fahatelo
fa ho tafiditra somatsara ary ho tafiditra somatsara ao ihany ko ianao. Zavatra sarobidy ao anatin'izany rehetra zany dia izao ny hoe tadidio fa asain'Andriamanitra manararaotra tsika, tsy manararaotra amin'ny ratsy, fa izy araroto sisy ny andro. Azo anova tsoa fa miratsy ao fiainana izao. Dikan'izay arakaraky ny faratsiana misy eto ambonin'ny tany tokony hanararaotra tsika anisy soa aingana satria tsy hoe akory amihana fa anisy soa. Satria fatatsika fa tsy maintsy hifarana ny zavatra rehetra. Ary raha hifarana ny zavatra rehetra efa mba neverinao ve vao manomboka ny mandrakizay. Ny mandrakizay dia manomboka aorian'ny fifarana ny zavatra rehetra. Rehefa tapitra ny misy fetra dia miditra ny mandrakizay ny olombelona. Ary ny antony mahatonga antsika mandray an'i Jesosy misitraka sady ny fisian'io lanitra fahatelo amin'ny alalan'ny fisian'ilay lanitra voalohany ao anatintsika dia ny fanjakan'Andriamanitra dia mba ahafahantsika manomana ny fidirantsika any amin'io mandrakizay io sainana antsika antoka fapon'ny landrontsika ary eo amin'ny Kristy rehefa miala eto amin'ity zao tontolo izao ty. Tao anatin'ny sekoly maro tsika nandritra ity fandarana ity pasteur resaka momba an'ilay hoe lanitra voalohany, lanitra faharoa sy lanitra fahatelo. Avy hatrany dia hita amin'ny fantaina manaraka hoe ahoana pasteur no ahafahan'ny kristianina misitraka ny fidiran'ny lanitra antsehatra eo amin'ny andavanandrom-piainany. Voalohany pasteur, Andriamanitra dia Andriamanitra ny fanekena. Isaky ny misy vanim-potoana isehon'Andriamanitra mivantana ny lanitra mihitsy no manotrina ny tany dia misy fanekena tsangan'Andriamanitra. Hafa ny fanekena voalohany, hafa ny fanekena faharoa. Tamin'ny andron'ny Moïse zao dia fanekena voalohany. Zay ny testameta taloha ary ny testameta vaovao dia tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Amin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy latsaka. Ny zavatra misy pasteur tany amin'ny fanekena voalohany dia efa nanomboka ny sitraka tao anatina mbola tsy tena le fanekena nataon'Andriamanitra zany le tena fa le tandindona voalaza. Zay foana mantsy le izy hoe omen'Andriamanitra ny tandindona mba ampidirana ny fiangonana amin'le tena izy. Amin'le tena izy. Zay indrindra pasteur, tamin'ny tandindona dia efa nisy substance lanitra ny fandray tamin'ny tany. Dia iny nefa ny tonga dia eo ny eo dia azo tsapain-tanina le vokatra. Ohatran'ny hoe zay le fitahim-panahy. Ny fitahiana hita maso zao tao an-trano le vehivavy mpitondra tena saika lasan-devony zany ny fantatsika tsenjerana fitrosana tsy voalohany dia dilily kely. Iny dilily kely iny zany raha navitandry zareo iny hatramin'izay efa elany tsy nila tady any elisa izy fa nila ny fandray tamin'ny lanitra fahatelo zareo amin'le fitahim-panahy ao an-danitra ifandray amin'le kely teo am-pelantanany na tonga n'le fitobahana ny ainan'izy ireo ela ihany nandritra le fotoana sady voalohany trosa no sitraka vokatra mihoatra izy. Ka tsy sambany zavatra izay no nitranga teto ambonin'ny tany. Ny fisian'io fitahim-panahy ao an-danitra io amin'ilay hoe firaisan'ny lanitra fahatelo amin'ny tany io amin'ny fiomborony amin'ny tany io amin'ny fanotronan'Andriamanitra dia tsy indray mandeha tsindroa fa imbetsaka anaty baiboly ny tantara maneho an'izay. Zay no mahatonga antsika zany lasa ohatrany hoe lasa fifaliana ho antsika sy opportunité ny challenge ny sedra rehetra misy mba ahafahantsika mahita ny grandeur an'Andriamanitra, ny fahalebiazan'Andriamanitra. Ary zay zavatra izay no tokony anatsika fiainam-pisaorana. Zay no mahatonga ny Paoly ny soroka meloa tao anatin'ny epistily izay soratany ny fimonomonona sy ny tabataba sy ny fitanindrena sy ny fanomezantsiny an'Andriamanitra manoloana tranga zay tsy voatery hafinaritra anao nefa tokony hamelona ny fisaoranao an'Andriamanitra ao anaty satria fantatra meloa fa ny zavatra rehetra dia efa miara-miasa asoa zay tian'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny fitiavana an'Andriamanitra ho ambony lavitra mihoatra noho ny sekoly ho finoana tsotra. Tsy hoe manateran'Andriamanitra tsika amin'ny zavatra ilaina fa mino an'Andriamanitra tsika ary tian'Andriamanitra mifotsika manontolo. Zay le manetsika ny lanitra hanotrona. Anao zay zavatra mihoatra lavitra ny fatakaran'ny finoantsika ahafahantsika misitraka eo no eo ny fidiran'izay lanitra fahatelo izay atsehatra mampikorina ireo fitahim-panahy rehetra ho tonga hita maso sy profo atsapain-tanana. Aza dino ne pasteur fa tany anefitra ohatra zao voalaza ny boky ny mpanao salamy fa varim-bazany ny many vary mianjely ny mana azafady vary mianjely no many sakafon'ny lanitra substance spirituelle tao an-danitra vitan'Andriamanitra napidina azy ho tonga substance matérielle azo raisina hoanina azo tsapain-tanana hoaniny vatana zany hoe sakafon'ny lanitra ny nidina teto ambony tany zany nefa tsy hoe zany mamorona fa ny baiboly no teny an'izany midika an'izay ny zavatra rehetra ao an-danitra zany afaka hoentina eto ambony tany tanindindony genesis anie zany pasteur tanindindony hoe misy anana substance ny lanitra tany zany io anana io no entinety dia azo hoanina natao mipotra azo navoaka ny tany ka le izy
zay principe zay zany efa principe an'Andriamanitra hatramin'izay fa eto ny problème misy eto ambonin'ny tany rehefa misy ny obstacle dia manontany tena daholo ny olo aiza miracle rehefa misy ny sakana dia aiza mifagagana zay daholo ny problème eto ambonin'ny tany fa raha fantatry Mosesy meloha fa ao amin'ny ranomasina mena no miafina ny tany maina azo ny andehanana dia efa nisaotra melohan'ny fotoana izy fa tsy nitomany tsy nitarainy niaraka tamin'ny zanak'Israely ary io ny hitan'ny apôstôly ny fanahy nampanambara tamin'ny Paoly hoe misaora amin'ny zavatra rehetra tsy hoe ny fisaorana akory ny lalana tsy hoe fisaorana ny lalana manokatra antsika ho amin'ny fahagagana tsy zay le izy tsy zay le zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina fa ny fiainam-pisaorana vokatry ny fahatakarana antsika sy ny fahalalantsika fa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra izy zay le secret zay le secret hitondra atsika any amin'le vokatra afatsika misitraka ny lanitra toy ny ranomasina mena misokatra mandeha tany maina ny zanak'Israely dia miaina tahaka ny eo amin'ny lanitra faharoa na nonofo zany ohatrany hoe miaina ao anatina rêve amin'izay ianao misitraka n'le intervention ny lanitra fahatelo miditra tsehatra sy manelanelana mivantana eo amin'le tontolo mpanoerana misy ianao eto amin'ity zao tontolo zao zay efa andalovany ity ka le izy tsy samban'le izy zavatra efa nienina hatramin'izay tamin'ny andron' Jesosy koa ny ohatra zany miditra tsehatra sy manelanelana mivantana ny lanitra mifanontronana ohatra zany koa tamin'ny andron'ny apôstôly ny zavatra be dehibe ao zay principe ny lanitra voalohany zany hoe ny tian'Andriamanitra zany dia aseho eto tany mihitsy ny lanitra ary zay zany eo ve zany pasteur tokony hisokafa amin'ny fo mihitsy hoe le tandindona ane zany fanomanana zany hoe raha ny tena marina ve zany pasteur mety afaka isaina hoe tokony mbola mihoatra lavitra noho zay efa naseho tamin'le tandindona le tena izy amin'ny alalan'i Jesosy napidina n'le lanitra sy ny fanjakana ho ao anatsika resaka tena mahafinaritra be ty resaka ity anome fanoharana tsotra ny pasteur hoe Jesosy ny tena no asa lehibe noho izany azy izy raha ny programme an'i Jesosy dia mihoatra noho zay efa nataony saka ny Lazarosy maty efarina tany am-pasany navokany izy ny tiana aseho ny fiangonana raha asa lehibe ndresana tsy teny afa-tsy ny hoe tsy niasa voatanisa ao anaty baiboly satria ozy izy ny bokon'ny Jaona koa amin'ny toko faraky am'roapolo ny andininy farany indrindra andininy faharoa am'roapolo zay hoe betsaka ny zavatra nataony Jesosy tsy tafity tsy voarakitra amin'ny epistily amin'ny filazantsarany Jaona farany dia any farany indrindra hoe betsaka ny tsy voarakitra tsony ny dikan'izay na le tsy voarakitra na lefa voarakitra zany dia mbola mihoatra noho izay ny tian'Andriamanitra ho tanterahana inona ary mibaraingo mipetraka eto amin'izao tontolo zao amin'ny andro androany mahatonga ny olona tsy mino ny herin'Andriamanitra afaka anao zavatra mihoatra raha izay fanontaniana mipetraka ve saranota ve ny olona sa sanatria hevitra ny Jesosy andaingy raha ny teny izy eo amin'ny Jaona toko 7:22 raha izay faharoa raha tamin'ny andron'ny Samsona voafetra teo amin'ny hery manofo nanongotra vavahady nandresy Filistinita maso efa goavana grand exploit ngeza be zany amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny Samsona fa amin'izao ne tsy dia tena mifaneho-kery tamaso be tsony le izy fa mifaneho-kery sy fanelelana tsy tamaso amin'ny fanotronan'Andriamanitra tsy amin'ny fampiasana Samsona fa vidian'Andriamanitra tsehatra mivantana ohatrany hoe raha tsy maintsy manongotra vavahady izy naniraka anjely fotsiny Andriamanitra voky Petera taktila vavahady tsisy nahita koa misokatra ho azy le izy zany hoe tsy mila longotana tso zany fa le vavahady fotsiny misokatra dia mety zany hoe misy zavatra amorain'Andriamanitra ao anatina karazana fahasarotana mahavery hevitra ny olona amin'ny alalany dingana ara-pahatakarana sy sokafany sain'ny olona Andriamanitra eo amin'le tena maha izy azy le fahitantsika n'Andriamanitra tretany mbola tsy dia tena le fisehoana tian'Andriamanitra isehoana amin'le tena maha izy azy raha miresaka tsika mikasika momba ny Jesosy ny kasihana tamin'ny alalan'ny fahatakarany Petera haloka fotsiny zavatra ingeza be nisy fotoany Jesosy efa nanao fahagagana hatramin'ny Lazarosy nitsangana tamaty mbola nombona tamin'ny hazo fijaliana ihany mbola toerin'ny olona ihany Jesosy Petera tahorin'ny fitsanganany nitoro-teny ray mandeha fotsiny tonga dia olona 3 nefa tsy mbola nahita fahagagana ray ary olon'ireo fa tonga dia resy latrany amin'ny Jesosy misy ny 5 misy ny 3 tonga dia mibebaka natao batisa asa lehibe noho izay natomboko ny tompo ary n'izao ny faran'izao Jesosy tianao zavatra mihoatra fa eo no tokony hitombotsika amin'ny fahalalana tsara sy amantarantsika tsara ny fahamarinana ara-baiboly mikasika momba ny fiainam-panompoana sy ny firaisantsika amin'Andriamanitra ao anatin'izao confinement zao zay no mahatsara ny confinement miveryntsika ao anaty fiketrehana ara-posy ara-panahy iombona amin'Andriamanitra sy misaintsaina ny zava-panahy sady mahazo ny ianao ny lanitra fahatelo rehefa miala eto tany mandova lanitra ary ndray faharoa dia ny eto tany dia misitraka lanitra mandehandeha sady ny amin'ireo zava-magaga izay ataon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany araroty ny fotoanan'ny confinement anomanina anao ho fantsona goavany eo am-pilatanan'Andriamanitra
maro ny zavatra tian'Andriamanitra atao maro ny zavatra tian'Andriamanitra ho tanterahana fa misy ifandraisany fotsiny amin'ny fandresen-dahatra ao anatinao ao anaty fijoroana ilay izy mba fan'Andriamanitra mampiasa anao indray amin'ny dingana tsara lavitra sy maneho ny fisiny sy ny fahafahany manao zavatra amin'ny alalan'ny fijoroanao eo am-panimpona azy ka tsara sika manana an'izay fahatakarana mba afahantsika tsy ho tompotrano miono ny amin'ny fahafahantsika manao zavatra sy ny amin'ny fahafahan'Andriamanitra mampiasa antsika misitraka ny fanotronan'Andriamanitra indrindra eo amin'izao tany izao zay toera tsy hitoerantsika mandrakizay fahalalovanana satria rahatr'izay dia tena hitoetra ao amin'ilay lanitra fahatelontsika fa deniny eto an-tany dia afaka hisitraka tsika ny fisizan'ny lanitra fahatelo zany sady amin'ny fanandramana zay herin'ny fiainana ho avy tamin'ny famonjena izay ndraisitsika tamin'i Jesosy Kristy tompontsika. Avy hatransika dia hivavaka fantatrao ve rehefa avy miteny amin'ny olona Andriamanitra dia miandro ny olona eo amin'ny alitara mivavaka ary hoentsika ny tenantsika manoloana an'izany fahamarinana izany ny teny mantsy toy ny fitaratra hitarafantsika hoe aiza ho aiza manoloana an'izany teny izany misy antsika raha fitinina dia fantatrao ve ny tandindro izay efa nasehon'Andriamanitra tamin'ny testameta taloha dia tian'Andriamanitra iseho lavitra amin'izao vokatry ny testameta vaovao izao izany hoe misy karazana fahatongavan-tsaina tokony ho tonga ao anatin'ny fiangonana te hisetrasetra Jesosy eo amin'ny fanehoana ny heriny mba ho tonga famonjem-panahy manana an'izao tontolo izao amin'ny fiaviany sy ny fiverenany manasa antsika hiary hivavaka raha eo raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo misaotra ny amin'ny lanitra misaotra ny amin'ny lanitra izay tianao aseho misaotra ny amin'ny fanehoan-kery mihoatra anairanao ny fiangonana anairanao ny zanakao fa mbola sombotsombo ny tsy azo ampitaina amin'izay tianao hisehoana nefa naseho sy voasoratra izay référence ao anatin'ny soratra masina sy ny baiboly manontolo mivavaka izay amin'ny alalan'izao fandaharana hitenenanao ny fahamarinana ny teninao sy ny eo am-ponao izao mba hisokatra mihoatra amin'ny fahatakarana ny ao anatinay fa ten'Andriamanitra ianao sady Andriamanitra tokana no rainay amin'ny alalan'i Jesosy nanangana sy niteraka ny tao amin'ny fanahy mivavaka izay mba ho tonga fahatakarana eo amin'ny quotidien-piainana isan'andro izany amin'izay rehetra mety ho hatrehana raha misy ny obstacle dia oka ho hisy fahatongavan-tsaina tonga faingana ao anatinay fa Andriamanitra ny miracle ianao Andriamanitra ny zava-mahagaga mihoatra afaka aneho ny voninahitra ao mihoatra ny manahirana androany io tsarovindray raha eo anaran'i Jesosy izay miady saina ao anatin'izao confinement izao mety mahakasika ny asany mety mahakasika ny fahasalamany mety mahakasika ny fianarany zanany mety mahakasika ny fiainany mihitsy mety resaka ho fatrano zavatra mety tena le azo tsapahitana ny sikipitsipitsy isan'andro izy fiantraikany izao teny androany izao mba hahafantarany fa Andriamanitra ny zava-mahagaga ianao raha amin'ny anaran'i Jesosy zany mihitsy mihirianay ho votsotra indray amin'ny alalan'ny fanekena ny fanekem-panotrona izay nambaranao tamin'ny mpanomponao hoe hivavaka ianao dia hiasa iseho zany any amin'ny isa tokantrano izay mandre sy manaraka izao fandaharana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta izy fahagagany eo fiainana izay rehetra manaraka amin'ny fandaharana amin'izay iriny amin'izay manjo azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen mirary soa mirary fiadanana mirary fiainana tain'i Jesosy tsy rendrika eo ianao tsy resy eo zany ianao velona ny Andriamanitra ao ary aneo ny voninahiny izy izy fatakarinao anatinao fa mandraka androany Andriamanitra ny fangagadehibe ny Andriamanitra ao tain'i Jesosy amanaraka indray tain'i Jesosy sika rehetra toko veloma toko ny toriteny rehetra eo anivo ny hvkl-mission dia azonao arahana ao amin'ny page Facebook hvkl-mission events